tokola miala tsiny voalohanteny navaratsika rehetra fa tsy mbola avarana kabary tena asorana tenay kanefany diezaka mafy dia mafy ao anatin'ny fotoana foy mba omensika an'izany fanaovana ny asa amandraraha nakinona miteny zany. Ny teny faharoa dia fialatsiny ihany koa vatsika rehetrarehetra satria raha efa mpandaharana dia tokony tamin'ny 7 maraina nanomboka zao nanona an'izao nefa no ny antony fialatsika mahalala fahasaponana tamin'ny mpandaharana ny filoha makany avela mombaly ariva dia nandalanao maraina izy vao nandeha dia voatery mbola tsy maintsy nanotrona azy tany ny membre gouvernement ray manontolo zay vao nandeha tetika dia mamela filalatsy ny tompo satria nyemotra adiny ray sasambe zao ny fotoanantsika fisaorana io natolotra mandray marenam-panahy mitondram-bavaka amin'izao lanonana izao satria raha tsy misy tokoa mianaran'Andriamanitra sy fitiavan'Andriamanitra dia zava-poana zao rehetra zao. Tombovaky sy tombokilahy ianareo mpiasa ao amin'ny Radio Madagascar, ianareo tokony ndraikitra isatokony na sivily na miaramily eo sehatry ny antom-panjakana isatokony. Ianareo mambara ny gouvernemanta marobe manomboka any amin'ny ministère fanjakana mandala ny ministre lasy vava ny afara amin'ny secrétaire fanjakana zay manotrona sy manao manome voninahitra zao fotoana izao. Ho antsika rehetra nama miarava tompo ary miarava ihany koa ny Radio Madagascar amin'izao farantsara ny 20 taona isiny teto Madagascar izao. Dia zay tantara nilazana momba zay ary ohatra mitovitovy aminay fotsofotsovoly dia nahita sy miaina ny asontsovony na maromaro amin'izay tantara zay. Tsisy madila no teteny, tsisy novilana ao ahitsy zay tantara zay fa ny raha be sy maro miaina. Ny zavanao atao dia tsotra mibanjina no avy, mibanjina ny valopolo taona ho avy ary manainga andro rehetra zay manana ny fitiavana hiara isalahy hiara ifandray tanana satria hogoavana ny asa zay atao ho lehibe mitangolotra-tanana momba an'izany Radio Madagascar izany. Tsy zava-pina tokoa raha tsy misy ny fifankatiavana, raha tsy misy ny firaisan-kiny, raha tsy misy ny fifandraisan-tanana satria tsy misy olona iray afaka anao asa mahomby ka izy vatatena ny samy rehetra no anao eritseritra vitan'izany. Mariky zany dia raha tsika mahita eto fa ampolo mambara gouvernement tonga eto amin'izao fotoana zao sy mampiseho amintsika farak'izay anarany dia gouvernement ny firaisan-kina-pirenena tokoa izy io ary tsy vitan'izay fa gouvernement fifankatiavana satria nisy tamin'ny sasasasany ao tena fa isan'izany tsy dia mifankahazo loatra ihany ka ololo teo fa noho ny efa niarany eky fa tsy maintsy misy ny fiarahana, tsy maintsy misy fifankatiavana ny firaisan-kina ialana amin'izao olana izao sy ampandrosoana Madagasikara dia navela avokoa ny visavisa fandray tanana mitondràna an'izany atidy masina izany. Heveto fa mitovy amin'izany ihany koa isika rehetra tokony andraiky tambolo eto amin'ny tany misy fanjakana amin'izao fotoana izao. Ary manaraka an'izay araka ny teny teo hoe be ny asa atao dia hitakotra miavaka nomeny filoha fahefanavy fitezamita ankeo maraina alohan'ny onganany tao anaty fiaramanidina andeha any ivelany miarapera-tsaina ny filoha izy mivady sy ny mpiara-miasa amin'ireta miaravan'ny Radio Madagascar amin'izao fahatantarana fa 20 taona izao ary manakena izy fa avy amin'ny alalan'ny mamaty anina
sy ny firaisakina zay nafatananoentsika zany dia ivera sy ivoatra ainakaingana sy bebe koa ny radio Madagascar tsaratsara koa ny efa tsara vitany atamin'izay any amin'ny faritra antsarana koa ankehitiny ny premier ministre be gouvernement mamita didy mamita asa tafiditra foana amin'izany resaka eo natao teo zany dia mbola mitovy amin'izay ihany miarako eran-tsaina mpifaliny mipiasa ny radio Madagascar amin'izao fahatatara ny valopolo taona zao ary morana ihany koa valopolo taona vaovao afindray iainanao anatin'ny fivoarana fifankatiavana ary amin'ny mamatianina misara vitsivitsy atomboko amin'le satria ny RNM dia marikin'izany tamin'ny androny ahazoana fahaleovatena zany tamin'ny raika ny telopolo sy efatsirivo izy ny foro mariky ny fahaleovatena mariky ny fiainana nandrisin'izay dimapolo taona mahery nazahoana fahaleovatena zay be ho zany zavatra voalaza teo io mariky ny zavatra voalaza sasasasany rava sy otoboto ny tanony radio Madagascar sy ny télévision pirenena manana didy zany tsika adidy goava hitondra n'izay zavatra mba eo am-pelatanatsika hitondra ny hery hitondra ny saina miaraka mba mafana zany tantara ratsy zany anao zay zavatra azo atao mba ivenena ndray ny asany na mamonina avy ny radio Madagascar zany amin'ny lafiny trano fotsiny ary mba araka ny teny voalohan'ny fiatevitamon'ny tetezamita teo mba ho tantara tsara amin'izay fa tsy ty fandorondorona sy fanimbana lavy ty no iainana eto amin'ity radio Madagascar ity noho izany telo herinandro zay no efa telo herinandro lasa zay efa tonga teto ny tena fampiaraba tamin'ny mpiasan'ny ministera miaraka tamin'ny mpiasan'ny radio-pirenena ary mpiasan'ny télévision pirenena tamin'izay fotoana zay dia nisy ny filazana zay natao fa hoe filaza fa hoe ao alefa manjelanjelatra mambarina manjelanjelatra le trano fa hiezaka mitady hevitra amin'izay tokony ho vita amin'ny fanamboarana an'le trano folo andro lasa zay dia folo andro lasa zay misy tombana hita vitsivitsy eto amin'ny RNM nahita an'izay satria tsy dia asina deradera loatra ny asa zay atao dia efa nisy ny teknisiany nambony tonga teto nanao ny devis andreo asa zay ho atao amin'ny trano lehibe ny RNM io dia ankehiteny amin'ny anaran'ny filoam-pirenena avy ny tetezamita sy premier ministre sy membre gouvernement ray manontolo no ilazana amitsika fa manomboka amin'ny herinandro farany volana May dia tomboka ny asa fanamboarana ny trano lehibe fanarahana tsara eto dia zao araka ny teny ataony lenileny filoam-pirenena avy ny tetezamita zay zavatra ho vita ihany no tenenina satria zay ihany mifantatra fa ho vita noho izany le fanamboarana zay ho atao tsy ho vita izy ray manontolo io dia fehikely imaiky deliny fa tsy ho vita izy ray manontolo no miantony arabola zay ratsika malala sainy kosa vo tavaperaka teo amin'ny toerana ny tena dia mba nisy ny fikarakarona-dalana dia manana ampiarana mombonanty tsika zao malagasy vahiny hitondra anjara briky vavana sy be lehibe mihitsiny amin'izay fanamboarana an'io trano lehibe zay ka nivelan'ilay manontolo dia voamboatra avokoa miaraka amin'ny fitaratra sy varavavana sy mirehetrarehetra miampy ny hevitra rehetrarehetra zay afa ampiasaina amin'izao fotoana zao ho atsaraina dia asiana hevitra vitsivitsy zay ilaina amin'ny asa fampandehanana ny RTM sy TVM sy ny RNM ho amboarana ihany koa ao anatin'ny efa-bolana no nilazaina tamin'ny tena zany ampitalohana ka iverina zany fa ao anatin'ny efa-bolana mety tamin'ny farany volana May dia tahotafaverina eky tsika minakanga hijery izay fahavitan'ny asa zay izay ny voalohany ny faharoa marina ny kely teo fa hafa ny
radio-pirenena tamin'ny raika amin'ny telopolo sy eninjato sy arivo. Dava ny radio Madagascar tamin'ny enimpolo sy eninjato sy arivo. Dia tokony ho hafa ny radio Madagascar amin'izao raika amby folo sy roa arivo izao. Inona mahatonga ny fitenenana ohatran'izay? Miasakasaka be ny fivoarana na eto amintsika na eran-tany. Io zany tsy maintsy miasakasaka manaraka an'izay koa isika. Vokatr'izay mba ampiarah-miasa membre gouvernement ihany teo rehetrarehetra sy ny tolo-tanana meneny filoam-pifanana fitezamity sy premier ministre indrindra fiarah-miasa amin'ireo mpiara-monina dia amin'ny volana me io dia hisy fitaovana vitsivitsy tsy avita azy hisy fitaovana vitsivitsy raitra manara-penitra atolotra ny TV sy Radio Madagascar entina manatanteraka ny asa sy manajary an'izany asan'ny Radio Madagascar izany. Manaratsika nahita ihany koa vao tafampiaraka teto amin'ny toerana ny tena dia niazakazaka teto tany teto niaraka amin'ny tompona raika rehetrarehetra hoe vao ro conteneur izay nihidina titony fotoana nio titony fitaovana ampivelarana sy anatsarana ny haino amanjery mpanjakana ireto. Rehefa mivahana dia niarahantsika nahita reny zany fataony fitaovana. Nisy ihany koa mbola tavela tany amin'ny seranatsampony tomasina ny titony fotoana dia tsy mikely soritra ny tompona andraikitra isa tompony. Teto ny ministera napiny ny tataonan'ny ORTM, TVM sy RNM zany hidina tany toerana mihitsy dia niarahantsika nahita dia reo tompotany eo daholo zany fitaovana zany. Fitaovana ino moa izy io tsotra émetteur goavana be karaha ho an'ny RNM zany dia émetteur na 10 kilowatt apetaka amina pilonina avo dia avo 100 metatra nomboka amin'ny volana meo ihany koa fametrahana azy izay ahafahany ny tanjona ao anatin'ny telo volana dia tafapetaka ny anakenina ho ahafahany Madagascar ray vola zany mba mahazo amin'ny qualité ny tsara an'izany radio Madagascar izany. Fahatelo, tsisy mandrindry raha ny fitaovana sy ny trano vita nefa ny fahaiza manao tsy ezahana koa ho tsara. Noho izany vao ny hariva fotsiny ny nahatonga ny tena teto zany dia efa niantso mpiara-miasa rehetra hoe avy fandray tanana avy hiaraka anao an'ity asa goavana be ty fa miandry atsika ny olona miandry atsika mpiasa tsy fotoana ny fifandirana intsony zao tsy fotoana ny disadisy zao fa fotoana ny fiarahana andao hiaraka anao an'ity asa goavana ity. Sy ny amiko manokana eto maty zay fa ny hariva io androna ny tena ny tena ny ministre io dia natsoko rehefa tolo fiairakoto maharo izay ny rahantsika nalava fa fifaninana tamiko tamin'ny fifidianana efa taona lasa fifidianana lehibe ny président ny ordre zany enjakenjana mihitsy le fifidianana tamin'izany fotoana fa natsoko izy niangaviko avy fa iara-iasa tsy diarola andeha hamonjy fahoriny mpianakavina izy no miveriny tao amin'ny birao ary milaza avy hatrany hoe vonina monsieur le ministre ka io izy hitatsika io omaty ny sembona zany tsy fahatarana sypasatan'izany membre ny kabineta misy membre ny kabineta ministera ampisehovana ny rehetra zany fa firaisakina fankatiavana fiaraha-metana no ahafahana mampandroso zavatra amin'izao fotoana izao. Etsy-andany ihany koa dia raha malala ary raha meky fa misy ny ataontsika hoe fahasairana no fatsika zany hoe fahorina mianjady ny mpiasa hatramin'izay ny talohan'ny fanaovan-tena aloha tsy afaky ngamba hoe mahalala an'izay faraka ny tantara dia efa reny enitsika teo reny fa ny tatily amin'ny tamin'ny fitopolo taty hatramin'izao no mba fatapatatro fa dia lehibe tokoa ny mpiasa vonona ary tsy mitraratra nampiseho fahavonona na intidiona intiatra amelo maso an'izany radio Madagascar izany saraka ny tantara hitatsika amin'ny télévision reny dia samy mitondra fitaovana kely aby azy avy any an-tranony any natapakambana mba ampandehanana an'izany radio Madagascar zany rehefa misy mivona izay nahazo azy. Manana didiny zany fitondram-panjakana ny ministera ny serasera
apeny manga gouvernement rehetra sy mitatana ambony eto amin'ny tany sy fanjakana tsy maintsy mitady hevitra hoe ny mpiasa metsiketsika nyfotoana reny hoe mitazapotsiny sy eny fotsiny eny radio fotsiny metsiketsika dia tamin'ny terenandro lasa ny ranazana tetreny keo fa hoe mitady mihevitra reny hoe ahoana ny fomba hanatsarana ny situation ny mpiasa indrindrindrindra ireo zay mbola tsy tafiditra mpiasa-panjakana satria marobe ato ao azay tsy mahalala ny vacataire ny contractuel ny LCD zay valopolo ny taona no ny asa dia mbola tsy tafiditra mpiasa-panjakana foana tamin'ny terenandro lasa misy zay resaka zay keko a ny rahantsika rehetrarehetra amin'ny tiandroany ity zany a no ny fiaraha-miasa misy eo anivo amin'ny ministère mifandraika amin'izay a sy ny membre gouvernement parlementaire sy fitondrafanjakana dia mahafaly milaza amintsika mpiasa pomaly vomaly no azo ny fanapahan-kevitra avy amin'ny ministère ny finance fa nahazo poste budgétaire miisa 6,50 ny ministère ny financière dia ahafahana mikarakara andao mpiasa mijaly amam-polo taona maro ireo karaka ny fanarahantsika dia atsangana commissionna kely anankiray kelikely tsy mila atao marobe koa fa arakaraka ny marobe ny saina ny marobe fandirana fa atao vitsivitsy dia araka ny fanarahantsika tamin'ny teleronandro lasa dia ireo zay efa mba hery mijaly mahacontractuel azy ma-ECD azy mahavacataire azy eran'ny Madagascar fa tsy eto Antananarivo ena ireo aloha mba ampidiritsika aloha ho karakaraina mpiasa-panjakana dia manaraka zany any atany ny hafa zany famiazana zany dia zay mba tsy hisy tsony mpiasa hoe fotsiny amin'izao eo iray mandray karama ndray tsy mandray karama fa mba manana ho avy izy satria avy amin'izay fanana ny mpiasa situation stable izay no ahafahany miatrika bebe koa miasa zay ataony ary andraisany andraikitra bebe koa anatsarana an'izay asa zay ataony izay amarana koa zay ngamany dia tsotra araky ny teny nanomboana azy izy talika baka mbola tena tsy mahay no faranana ny teny amin'akabary tsotra hoe misokatra ny lalana zao misokatra ny ainga vaovao misokatra ny saina tsy mila itsony fifandirana tsy mila itsony fifanenjehana tsy mila itsony fifankahalana fa saina mba fitiavana mba fitsikitsikiny ka na ny fampibazavaza taloha ankehitriny mba mifanolonoloroka mba izay hoe zana dia zana ho za satria ny olombelona samy mifony sany amin-tsainy mety sy tonga dia iova eo tsy mahazo mandrainga amin'ny tena ary tsy mahazo mandrainga amin'ny rehetrarehetra mety mbola isy fotoana kelikely aloha ihinanana an'izay efi vaovao zay fa mitazona dia zay tao anatin'ny fotoana foy mba zay firaisankina fankatiavana zay dia tongoka ty amin'ny farakaviny fitondrana ty hitatsika endrika amin'izao membre gouvernement zao ka mefara atrany amin'ny mpiasa isa tokony eto anivon'ny ainamanjery-panjakana zay tokony azo tokovaly no resaka foy atao amintsika zay mbola tsy ampy akeveniny mimpandehanana eny satria tsy fotoana fanaovana kabary be loatra fiany kosa fa zay natongavana eto amin'ny technicien hiasa ary asa ihany fa tsy dia tena hoe sady tsy mahay politika raha toa no tsy hanao kabary fa dia niasa natongavana eto dia misaora tokola misaora tokobary noho izany ambara amin'ny fomba ofisialy zany fa misokatra ny fankalazana fahavalopolo taona ny Radio Madagascar. Misaorabetsaka dia matoro-misitra tamin'izay teny maro sy fanatsarana ihany koa ity tanànany Radio Madagascar ity izay ho avy zany eto amin'izay tsika dia irosondray satria efa misokatra amin'ny fomba ofisialy zany zao ny fankalazana ny fahavalopolo taona ny Radio Madagascar izay fanombohana ny andro anio fa
manomboka izao ka hatramin'ity farany taon'ity dia misy karazana hetsika maro ihany koa tsy eto Antananarivo ihany satria ny fanombohana dia eto Antananarivo ary ity lanona rehetra ity moa dia mivantana amin'ny Radio Madagascar sy amin'ny télévision malagasy na ny ampahany manaraka rehefa avy eo izay hoarahantsika fitaratsika any ambony amin'ny alalan'ireo petratsary sy ny oronatsary ny fisian'ny RNM show izany hoe ny Radio Madagascar izay aingana toerana roa samihafa eny an-tanana rehetra izay toerana nanombohany voalohany izany radio Antananarivo izany ny vaovao amin'ny teny malagasy izany dia hoarahantsika eny an-tanana reny eny rehefa avy eo ny tantara dia olona anaovana mivantana sy ny fandarana tetsi-tseroa ankoatra ny ampita tao eny nosy be eny